saina isany velona. Alleluia. Tsara ny fofoatsika ny tanantsika ny amin'ny lanitra tsy amin'ny fahazarana fa fifandraisana ao anatin'ny fo a iombonantsika anehoantsika eo anatren'Andriamanitra koa hoe babin'Andriamanitra indray tsika androany. Hitinao rehefa misy ady a dia hoe olena dikan'izay tsisy ninina azo atao akoatrany hoe samboropotsiny ianao. Dia androany amin'ny teny hoe olemain ho an'ny tompo dia aoka mifonao isokatra teny teny hoe tompo tia androany sy ny momba rehetra indray. Fantatro fa momba rehetra sy ny fiainako manontolo dia opela tananao ny fandaminana azy. Zava-pona tompo tsy nitsinina ratseo ianao fa noho ny fisinao dia mananantoka kosa fa manana mihoatra noho ny rehetra manana anao. Ary androany marina satria velona trapamonjena tonga eto ahiain'ny teninao. Aoka ny foko, ny masoko, ny fanahiko sy ny momba manontolo eo ambany fitarihan'ny fananao masina satria omeko anao ny fifantohako. Mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra maniry ianao azo toerana. Miarabantsika hatrany isaky ny misy herinandro vaovao maraina vaovao dia miaraba foana fa maninontsika mifampiaraba foana satria velona trapamonjena. Misy zavatra mivakivakintsika tamin'ny herinandro tsy voatery afinaritra fa ny zavatra azo antoka dia zao nomeny tombonandro ianao mitsikitsiky be tonga eto fanatrehany fifaliana ho antsika indray no mifankahita. Koa ny fiarabana ho ny tompoko lahy sy tompoko vavy dia tsy lany mamina tahaka ny afarilava vany. Tsika ihany koa tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe tahaka ny ranony kopaka tonga namana vao mavomavo na tahaka ny fihavanany molotra ambony sy ambany ka tesitra vao mifanantona. Fa nomen'Andriamanitra tompon'andro marainy tsika afaka nitsikitsiky sy fampizarany sondray androany ifandray amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra koa dia aseseho ary mitehaka mafy be toko lasy toko vavy ho an'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zany no hoe lary fa nomboko tsika amin'ity marainy ity ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina ny andiny 2:20. Hozy izy ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty zanany miady ny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo himaso ny vavolombelona maro. Tsika rehetra mahafantatra fa ady no otrentsika eto ambonin'ny tany satsany misy ady foana. Tsy tonga dia le fafinaretana mapety ny fiainanao reny ny zavatra trianao eo tonga dia hoe fomarena ianao dia tonga dia magaga fa misy anjely tonga dia nandamina ny fandrinako tonga dia mety daholo ny zavatra rehetra fa misy zavatra mifanohatra amin'ny zavatra andrasanao aza atrehanao eo amin'ny fiainana. Teteny zany androany hoe misy ady eto amin'ity tany ity ary io ady io misy fototra ra-panahy daholo. Fa zao eto ny apôstôly Paoly dia mampatsiaro ny Timoty zanany izay indramika ny koa androany maraina ho antsika tsiray avy izay zanak'Andriamanitra tonga eto hoe miady ny ady tsara ny finoana ianao. Voalohany matoa izy ny teny hoe miady ny ady tsara misy ady ratsy. Eo zany orientena ny Paoly zany Timoty hifantoka amin'ny ady tsara. Ny ady rehetra trehana zany dia lasa tsara rehefa trehana-pinoana. Rehefa trehana-pinoana ny ady rehetra dia tsara. Misy karazan'ady atrehany eo amin'ny fiainana tsy tonga ho azy fa ianao no miditra ao anaty ianao no namorona an'ilay izy. Ianao ihany mamorona an'ilay ady ho anao. Fa misy ady tonga ho azy fa ozy fotsiny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty hoe atreo ampinoana ilay izy fa tsara io. Tsara ny ambadika io. Ady tsara ny finoana. Misy ady ratsy matoa Andriamanitra miteny hoe ady tsara ny finoana. Ka ninona ady atrehantsika dia miditsika miazona fiainana mandrakizay. Ny antoko ambadika ilay fandresena ahatonga n'ilay ady ho tonga tsara mpinoana dia ny fananantsika fahatakarana miazona fiainana mandrakizay ao anaty ady. Ahoana moa ny ahafahako miazona an'izany fiainana mandrakizay zany pastora? Tsika nandray fiainana avy amin'i Jesosy
ary matoa ny apôstôly paoly nananatra mafy an'ny timoty hoe azony ny fiainana mandrakizay mety votsotra ve zany le izy mety votsotra ve zany le izy matoa paoly miteny hoe azony lay fiainana efa niraisitsika avy amin'i jesosy mety votsotra matoa azonina ary eto mila mafantatra tsatsika le frasy le teny rehetra hoe voalaza eto fa ozy izy hoe tsy ny fanahy masina ny miazona an'le izy fa ianao andriamanitra manome le fiainana ny fanomezana avy any ambony avy amin'ray fahazavana tsy misy anenenana andriamanitra rehefa manome antsika fiainana dia omeny antsika le fiainana fa ozy izy azony le izy rehefa azo ahoana ny fomba hiazonako an'le izy andriamanitra dia mpanomeny tsara indrindra ho atsika fa itsika mila miazona ny zavatra tsara rehetra nomena andriamanitra atsika zay no mahatonga amin'ny paoly rehefa niteny tamin'andriamanitra hoe misy zavatra manjoa tsiro tena nazo anay mitelo nangataka an'le izy tamin'ray hoe mba tena isory dia zao fotsiny namalian'andriamanitra anazy ampy anao nyfahasoavako misy zavatra efa nomeko any ampy le izy tsy misy alaina ntsony aty fa efa mivotsorako any le izy ataovy zay fakahitanao aminy tsy mare teakao anandriamanitra misy zavatra ampy any ozy izy raha nazononao tsara le izy dia mifankahita aminy ianao zay mahatonga nyjaona toko fa tena diny fainambiny folo milaza amin'ny baiboly hoe toy izao nitiavan'andriamanitra nyzao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zatra mino azy fanana fiainana mandrakizay ny fiainana mandrakizay dia fananana nomen'andriamanitra atsika fananana zavatra anananao mila conscient ianao mila tonga saina ianao hoe misy zavatra sarobidy nomen'andriamanitra anao misy tanjona atao ambadiky ny fanaisantsika an' jesosy na novan'andriamanitra atsika tsy haina ny fiainana ordinaire ntsony ohatry ny olona tsotra fa ianao a nampidirinao andapa ny rainy ianao izy mpanjaka ny mpanjaka natsanga no zanany ianao ho mpandova mpiray lova amin'i jesosy zanany nomeno ny fiainany ao anatinao io fiainan'andriamanitra mandrakizay dia eo amin'ny olona tsy mialao rehefa nandray an' jesosy tsika zao aloha le izy io fiainan'io tsy miala ao anatinao rehefa nandray an' jesosy ianao fa inona ary ny mahatonga ny paoly miteny hoe azony le izy mety votsotra vela zany lay fiainana ary raha toka votsotra le fiainana ahoana ny ilazan'ny pastera hoe rehefa nandray an'le izy dia ao le izy dia ahoana nisehon'le hoe ao le izy fa votsotra na hoe ao le izy fa miasa inona ny tiany baiboly a olazaina ho azavaiko amin'ny atsiprian'le izy a dia ho hitantsika amin'izay ny relation ifandraisan'le fiainana mandra-pahatonga n'le fiainana ho active eo amin'ny fiainanao nietsika io fiainana io rehefa tanteraka reto zavatra lazay ny soratra masina ireto ny ady tsy maintsy misy ny fandresena azo antoka ary miaraka amin'i jesosy ohatra mahita an'andriamanitra milalao zany ianao manova zavatra impossible satria ny andriamanitra ny impossible fa zao mahatonga tsika dombelona be ohatra ny olona tsotra na manana n'io fiainana io azy dia zao a misy zavatra tsy takiny io fiainana io takiny le fiainana mba ho avoaka tsika hampahazo aina azy fa tsika ny tsy manome an'le izy ndao a hojerentsika amin'ny atsiprian'izay famarinana rehetrarehetra izay io fiainana mandrakizay dia eo amin'ny olona tsy mialao rehefa nandray an' jesosy tsika ny olona manana an' jesosy dia manana ny fiainana zay manana ny zanaka no manana fiainana rehefa nandray an' jesosy tsika ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana dia ozy izy nyjaona toko 7 ny andininy 4 ka hatrany andiny 7 za ozy izy angataka amin'nray ary izy anymenareo mpananatra hafa mba aminareo mandrakariva dia ny fanahy ny fahamarinana ny fanan'andriamanitra zay andriamanitra io mandraky fiainana mandrakizay io dia manondro an'andriamanitra zay mitoetra eo aminareo mitoetra eo amintsika no ao anatintsika zany hoe tsy miala eo amin'ny fiainantsika taorinina angatahan' jesosy ny fidinany fanahany ho ato anatsika dia tsy miala eo amin'ny fiainantsika fa eo amintsika mandrakariva ny fanan'andriamanitra baiboly miteny an'le izy io fiainana io tsy hoe sika ny nandoalika mba hanana azy fa io fiainana io andriamanitra ny napidina n'io fiainana io ao anatsika valimbavaka jesosy ary io fiainana io manondro ny fisian'ny fanahany jesosy ao anatintsika
ny présence amin'ny fanamasinao anatinao zany dia manondro zavatra anankiroa mila fantatsika izay androany maray voalohany a présence ny fiainan'andriamanitra ny fisian'ny fiainan'andriamanitra ao anatinao atao hoe fiainana mandrakizay zay le ray voalohany ary ny anankiray faharoa ny fisian'ny royaume na ny fanjakan'andriamanitra ao anatinao ihany koa ny dikan'izay a manan-javatra tsy hananany hafa ianao ao anaty rehefa misokatra ny masom-pananao malala ny asarobidy ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainanao mila fantatsika aloha zay zavatra izay ny Jaona voalohany toko 5 baiboly dia milaza hoentiko tena pilaminana be ty resaka ty androany e mba azava tsara amintsika ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra hozaraina sy ho resana amintsika Jaona voalohany toko 5:1 zao no maneho voalohany ny fisian'io fiainana io manambara sy manondro ny fisian'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny fanambarany fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany io fiainana io zany tsy tonga de mivantana ao anatin'ny olona anankiray zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra torao tsara ny tananao zany hoe ao amin'ny zanany io fiainana io ao amin'ny Jesosy rery io fiainana io no zany ianao rehefa tsisy an' Jesosy de tsisy an'io fiainana io satria le fiainana tsy nomen'Andriamanitra ny olona tsirairay zarany samy manana ho anazy fa ao amin'ny Jesosy rery aloha dikan'izay tsy maintsy makao amin'ny Jesosy ianao vao manana azy zay no mahatonga n'io fiainana io tsy ao anatinao raha tsy manana an' Jesosy ianao torotso ny fiainany ny tanan'izay manam-piainana rehetra androany mare 9:7 zay manana ny zanaka manino izy izy no manana fiainana de nosy izy ndray rehefa zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra de nolazay baiboly hoe tsy manana ny fiainana 9:7 zany ozy izy no soratako aminareo zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo mila fantatrareo le izy fa manana fiainana mandrakizay a ianareo point voalohany mila fantatrao fa manana an'io fiainan'io a ianao 9:20 alleluia ao amin'io teny io ihany ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanomentsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika zay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay zany hoe le fiainana zay ao amin'ny Jesosy dia nanondro an' Jesosy lasa personne olona le fiainana atao hoe Jesosy Kristy dia zay mahatonga azy se présenter izy any amin'ny Jaona 4:1 izy tenany Jesosy milaza hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana halleluia mahafinaritra ery miaino an'izany amen rehefa vakitsika nefa ny eo amin'ny Jaona voalohany toko 7 Jaona voalohany toko 7 rehefa vakitsika indray ny eo dia zao ny voalaza ao Jaona voalohany toko 7 ozy izy fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainantsika satria tia ny rahalahy zay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany zay rehetra makahala ny rahalahy dia mpamon'olona ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy za manana an' Jesosy nefa za mpamon'olona de le fiainana ve mbola ho amiko any nefa pastera teo ny laza fa rehefa tonga ao anatinao ndray mandeha io fiainana io dia tsy miala ao ny marina rehefa nandray an' Jesosy ianao ka namon'olona veriko zany le mpamon'olona zany zay tezitra amin'ny rahalahiny zay makahala ny rahalahiny koa fa tsy hoe nanindronantsy de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy manana ny fiainana le hoe tsy manana ny fiainana dia ho azavaiko tsy mifanohitra ireo tenireo andrasany hoe ho azavaiko amin'izay le izy raha vao nandray an' Jesosy ianao dia ao le fiainana tsy miova tsy valy-mavaka olo izy fa volonté n'Andriamanitra za angataka amin'ray ary izy hitoetra aminareo mandrakizay le fanahy ny fahamarinana avy amin'i Jesosy io fiainana io dia maneho sy manondro ny fisian'ny fanahy ao amin'ny Kristy rery ny fanan'Andriamanitra zay mahatonga ny fanahin'ny Kristy tonga fanahy masina satria naka ny toetra n'Andriamanitra teo amin'ny nofo tafita teo amin'ny nofo ny toetra n'Andriamanitra atao hoe toe-pahamasinana rehefa ao anatin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fandresen'Andriamanitra teo amin'ny nofo nampitoetra teo amin'ny nofo ny personnalité n'Andriamanitra maneho sy manondro ny fiainam-pahamasinany rehefa nandresy teo amin'ny nofo ny fiasan'ny fanahy
naneo endrim-pahamasinana dia nomena anarana ny fanan'andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha tonga fanahy masina taty amin'ny testamenta vaovao satria lasa mpamary toetra ny fanampina anarany lasa mpamary toetra ny fanampina anarany. Ny fanahy masina tsy misy anarana fa fanahy izy, fa mpamary toetra ny amantarana azy masina izy. Noho izany ny fanahy masina ao anatin'ny olona mana masina ny olona tamin'ny famonjena. Zay loha tsy vokatry ny nataontsika satria ratsitsika, fa noho ny nataony natonga antsika no amarinina sy no masinina tamin'ny anarany tamin'ny famonjena, tamin'ny famonjena. Vao nandray an' Jesosy ianao dia no amarininy sy no amasininy. Fa zao amin'ny fotoana nandraisantsika n'le fanamarinany sy le fahamasinany dia militsika miaina amin'ny fiainam-pahamarinana sy fahamasinana. Zay no mahatonga amin'ny Baiboly mamerina fanoloran-tena fanondroany. Fanoloran-tena voalohany fananantsika an' Jesosy iantohan' Jesosy zato isan-jato tsisy idiranao. Zay le fidiranao amin'ny famonjena maimaim-poana. Fa amin'ny fotoana amin'izay eo amin'ny fiainanao Jesosy dia tiany amin'izay ianao hanana fahatsapana ametraka azy eo amin'ny toerana mahatompo azy. Tsy hoe manana azy ho tompo fa tonga fananany. Ary eo no mahavon'ny kristianina be dia be mijanona fotsiny hatreo amin'ny sekoly mpamonjena sy nandraisantsika fahasoavana, fa tsy mampianatra ny fomba andra hiainantsika n'izany fahasoavana izany eo amin'ny fanompontsika sy ny fiarantsika amin'Andriamanitra. Ary io mifameno ho zavatra io. Ho azavaiko amin'izay, ahoana mahatonga amin'ny Baiboly miteny amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo kay 9:4-5 hoe fafantatsika fa efa tafafinanena tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainantsika. Okay, tafafindritsika satria tiany rahalahy, satria tiany rahalahy. Fitiavana ny mamela marika ny fisian'i Jesosy ao anatsika toy ny tamin'ny zoma sy ny sabotsy lasa teo. Zay tsy tia dia mitoetra amin'ny fahafatesana ihany. Zany hoe misy position raisinao ao anatin'ny attitude sy toe-po anananao. Le fiainana efa ao anatinao. Fa zao ny positionnao toy ny maty rehefa tsy active ny fitiavana tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Mafinaritra le izy. Zay rehetra makahalan-drahalahy nozy izy dia mpamon'olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra zany ao aminy. Inona ny tiany Jaona olazainy nefa fiainana io ao anatinao rehefa nandray an' Jesosy ianao. Dia milaza amin'ny Baiboly fa tafatoetra eo amin'ny olona. Ozy izy amin'ny Baiboly tsy tafatoetra eo amin'ny olona mpakahalana mpamon'olona io fiainana mandrakizay io. Ahoana ary zany? Midika ireo tenin'ireo fa ny fananantsika fiainana mandrakizay dia tsy manambara avy hatrany fa mety ny fiainantsika, tonga dia mety ny fiainantsika. Satria ho fananana ny fiainana mandrakizay io dia mahazo aina ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny dikan'izay mitakiseza fiandriana ny fitiavana ampahazo aina azy anotrina anao, anotrina ao anatinao ny fisian'ny fitiavana ao anatinao mampahazo aina ny fiainana mandrakizay. Zany hoe fiainana mandrakizay zany dia ohatry ny mpanjaka anankiray mitady toerana ao anatinao, ary ny toerana voalohany nentin'ny fanahy masina hitoerany ao anatinao dia ny fitiavana. Zay le Romana 5:5 fa ny fanantenana dia tsy mampahamenatra fa ny fanahin'Andriamanitra dia mitondra ny fitiavana ao anatintsika. Tsika zany tsy tonga dia hoe Andriamanitra zany tsy maika tonga dia ny hoe ampiasa atsika, tsy any amin'ny action le izy, fa manorona anao eo amin'le position ilan'Andriamanitra anao, maka toerana aloha le seza fiandrianana fitiavana mba hahafahan'le fiainana mahazo aina ao anatsika. Atodro tsara aloha ny tanan'izay miaina eo dia hiditra lalindalina kokoa tsika. Zany hoe mahazo aina zany izy hoe anotrina anao amin'izay io fiainana io. Ny olona miaina ao anaty fankahalana dia tsy natao hisitraka ny herin'ny fiainana mandrakizay. Ny olona miaina ao anaty fankahalana, ny atao hoe fiainam-pankahalana maraina ianao, mbola misy olona anankiray tena halanao ary io tsy azo amboarina fa mbety teny hatrany am-pandriana mivo maraina nandray rehefa titeraka raha vao miresaka momba ny sujet-n'le olona fotsiny dia tonga dia hitanao mihitsy le endrika hoe tsy faly. Dikan'izay makahaly ianao totsina tsy makahaly zany efa mba manao remarque. Makahaly. Ny olona miaina ao anaty fankahalana dia tsy natao hisitraka ny herin'ny fiainana mandrakizay ao aminy na dia nateraka indray azy izy. Zay ny tiany apôstôly Jaona zay ny antony rehefa nateraka indray tsika dia ao amintsika ilay fiainana mandrakizay
fa tsy mihetsika sy mahazo aina ilay fiainana mandrakizay satria tsy mifankahita amin'ny fisiny ao anatintsika sika raha tsy manapa-kevitry ny aina sy andeha ao amin'ny vokatry ny fanahy. Midika efa toy ny tsy misy izy na ao ihany azy, toy ny tsy misy izy na ao ihany azy, tsy manao nininina. Ohatra, ny olona tonga kanefa efa rava amin'ny fivoriana sy ny olona tsy tonga nanatrika fotoana dia mitovy, samy tsy naraka ny zavatra nitranga teo. Ao zany hoe ny absence ny fitiavana ao anatinao manidy manakenda ny fiainana, tsy azo aina eo amin'ny fiainanao na ao ary izy dia mitovy amin'ny olona tsy nandray fiainana mandrakizay ihany ny fiainanao. Eny tsara vetsika sady amin'ilay olona tsy ilaina nefa tonga aloha, tsisy nina aina eo nandray ara fa tonga aloha fotsiny izy, sy ilay olona tena ilaina nefa tonga tara, samy tsy vita ihany le zavatra. Samy tsy vita le izy, vokatra mitovy ihany, tsy zavatra ny andrasana n'le mahay fa mba nahatongavan'le tsy mahay tonga aloha dia samy tsy vita ny anarany. Satria nahoana, ny ray tsy afaka nytanteraka an'le izy fa tsy ara-potoana, ny anankiray tonga aloha tenao an'le izy fa tsy nahain'le izy, dia nidika an'izay rava ihany ny fivoriana fa izay nandrasana teo tsisy tanteraka na ray azy. Ianao manana ny fiainana mandrakizay ao anatinao fa tsy mety miaina mpitiavana, tsy manaiky manolotra tsafidiny ao anatinao amina fanoloran-tena tsara. Zay ny mahatonga ny baiboly milaza miova amin'ny fanavozana ny saina. Aoka ny tenanareo, atoloro ny tenanareo, atoloro fandroa ny tenanareo rahalahy, mba ho fanaty tahaka masina sitrak'Andriamanitra. Fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Hitanareo, tsika tsy nantsona anompo amin'ny asa etsika ara-batana fotsiny. Tsy eken'Andriamanitra ny fanompontsika ara ny tena marina raha tsy ny eloava ny fanimpom-panahy. Zany hoe misy fandraisan-dahatra mampijoro anao ao anaty fatakarana anao sy anefa zay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Torotra tsara tsara. Za mahita androany maraina fa misy fanasitrana amin'ny sasasasa be mihitsy eto androany. Lafim-piainao ray manontolo androany tonga dia sitratra satria ho aktiventsika androany maraina ny fiainana io dia ho tsapanao ohatrohatr'izao zany izy rehefa mihetsika. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Verina kely tsika ny Timoty voalohany toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo. Izy izy ny apôstôly Paoly ndresaka tamin'ny Timoty izy. Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mediny tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay, fa amin'izany ny antsonanao kosa nanaovana an'izao fanekena tsara eo mason'ny vavolombelona maro zao. Iveriny sika ao ny ady atrehantsika eo amin'ny fiainana dia mila sy mitaky ny fiazonantsika ny fiainana mandrakizay io, mba ahafahantsika mifankahita ao anatin'io fiainan'io ny fandresen'Andriamanitra efa nampandresy antsika tao amin'ny fahateram-baovao. Zany mahatonga ny Jaona miteny, Jaona voalohany toko fahaefatra andininy fahaefatra, anaka ianareo avy amin'Andriamanitra, satria avy amin'Andriamanitra nareo, le fiainan'Andriamanitra ao anatinareo, tsy fiainana tsotratsony ao anatinareo fa fiainan'Andriamanitra efa naharesy ireny. Ny fandresenao tsy miankina amin'ny zavatra trehana fa nankin'Andriamanitra tamin'ny fihevinao. Satria nanova position Andriamanitra, nanome fiainana anao Andriamanitra mba hahafahanao misitraka ny fandresen'Andriamanitra efa naharesy anao amin'ny tontolo ny hetsika io fiainan'io ao anatinao. Fa zao no mahatonga antsika tsy mifankahita amin'ilay fandresena satria ny vesara n'ilay toetritsika tsy mamoaka ilay vokatra ny takian'Andriamanitra na miaina amin'ilay vokatra ny takian'Andriamanitra dia na ao ara ilay fiainana mandrakizay tsy aktive ilay izy na nateraka indray azy ianao. Ao ve tsika? Ny Efesiana toko fahatelo andininy faharoapolo nefa mbola manamarina ny fisin'ilay izy. Misy zavatra tsy hainareo angatana na heverina fa efa présent ao anatinareo le hery. Ary io le hery io zay mahay manao mihoatra noho ny zavatra angatahana sy zavatra azontsika heverina, ny saina mahavoafetratsika, le mbola mahay manao mihoatra io ao anatintsika dia zao présent io na tsy mahay manao ninina azy ianao. Ndao fa tondriko tsara re fa maninona Paoly no miteny. Izy Efesiana ndao nefa kitsika kely, Efesiana toko fahatelo andininy faharoapolo. Amen. Hozy izy ny ten'Andriamanitra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra
eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatatsika na everitsika azy araka ny hery miasa ato amintsika. Misy hery miasa ao anatinao fa tsy active fotsiny le izy, fa ny capacité, ny fahaiza manao ny hery io afaka manao zavatra mihoatra noho zay azony saina ao angatahana. Sy takatry ny fiheverana voafetra ao anatinao. Misy zavatra zany afaka nivaka mihoatra noho finoko ao anatiko le izy. Io le etsony baiboly hoe hery ny fiainanao avy. Io le hery ny fiainanao avy. Io le santatry ny lanitra ampitoerin'Andriamanitra ao anatin'ny zanany melohan'ny fotoana ampakarany azy. Hitanareo tsika zany rehefa mahatakatra ny fisian'ny fiainana io dia ohatran'ny olona anankiray mikarakara sakafo ao an-dakozia, tsy mahazo tomany any ambony latabatra fa vokofofona ao an-dakozia. Ny vehivavy mahafantatra an'izany. Rehefa ao an-dakozia izy mikarakara sakafo dia matetika izay ao an-dakozia vokofofona. Zany hoe ay ny oriko mihinana. Ny commande-ny sakafo zany sy ny apetihako tsy miankina amin'ny lelako fotsiny fa miara-miasa hatramin'ny orona. Misy tsirokanina avy azon'ny orona nefa tsy diditra mivavako akory le sakafo. Zay le tiako hitenenana aminao, ny zavatra rehetra tsy ao amin'ny commande ny fahatsapahana daholo hoe matsiro le izy dia voky. Fa ny fofona koa afaka ny mefahavokisana anao. Ny dikan'izay misy koa ny ara-panahy maneho le fofona ary misy ny ara-batana maneho an'le tsiro. Naonao resitsika kely itolanindalina kokoa tsika. Le hoe fiainana mandrakizay io dia hery afaka ny manao zavatra mihoatra noho zay angatatsika na everitsika ary efa miasa ao anatinao io zany fa tsy afaka maneho an'io fotsiny. Zay le hoe ny fanehoanan'io io le atao herim-panotronana. Ny zavatra mantsy rehefa tsy eo ambany commande ny finoana dia tsy ianao manao an'izy fa Andriamanitra. Ny fatany finoanao ny mamaritra ny herin'ny onction anananao araka le tena Romana 9:7 hoe Andriamanitra zara osotra sy fanomezana samihafa eo amin'ny fatrany finoana ananan'ny olona. Ka ty resaka androany maraina ty tsy fatrany finoana fa herin'ny fiainana manivaka. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Ahoana ny atonga an'io hery io ho active ao anatinao. Zany hoe misy zavatra tsy voatery ho tratra ny kajy ny vavaka ao am-pinoana fa manivaka Andriamanitra manatanteraka an'izy amin'ny fanotronana. Ahoana nisy eo zay zavatra zay? Tsotra le izy mila fantatrao aloha fa efa ao anatinao izy miasa. Na mbola eo amin'le mampare tontolo mamparefo anao ohatra efa miasa le izy. Fa miandry fotoana izy io ara-pefy mba hahafahany maneho ilay izy azy atonga anao hazo aina eo ampanompoana azy. Soron'Andriamanitra fa zay rehetra tairiny teny ka manaiky hoentiny dia manam-pahatakarana ny fisiany hery io avokoa. Hebreo 9:9 ny 9:4 ka hatramin'ny 9:5. Dia hozy izy ny boky ny Hebreo fa zay efa noazavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina azonareo misy izy ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainanao avy. Io le voatsindro amin'ny 9:5 io hoe hery ny fiainanao avy. Io le hery ny fiainana mandrakizay santariny ety ambony tany. Io zany le herin'Andriamanitra. Hery tsy tokony mbola eto tany ny olona ny ainan'io fa rehefa horian'ny fahafatesana fa noentin'i Jesosy eto tany maneho ny fanjakan'ny lanitra tsy hita hivatanantsika rahatrizay amin'ny fahafahantsika misitraka ny fanjakan'Andriamanitra ao anatsika royaume. Halleluja. Ao anatsika kingdom hozy izy ny anglisy. Ao anatinao dia zao ny zavatra mitranga. Rehefa ao anatinao amin'izay io fiainan'io dia santarinao le izy zay le hoe misantatra sady ny hery ny fiainanao avy. Zany hoe ny fahafahanao mampahiratra ny jamba zany any an-danitra tsisy jamba. Noho izany le hery any an-danitra tsisy fahajambana any. Fa misy jamba tafiditra any satria ny fampidirana ny deriny an-danitra tsy voafetrany hoe tsy voafaritry ny hoe fananana maso eto ambonin'ny tany. Fa raha maso tsy ilaina raha loha pitsirona mba fanao miditra any. Dikan'izay tsy mivision eto tany ty loteniny hoe fahajambana tsisy any an-danitra. Fa le olona ho ampahiratana tsisy any fa eto an-tany misy an'izay. Zay mahatonga izy lasa fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana dia fananana raisinao amin'i Jesosy avy any an-danitra lasa raisina azo sapahitanana hiainana eto ambonin'ny tany. Lasa fanomezana azo eto ambony tany zany tonga Jesosy nandendenanao soa na anafaka ny marasy ny ampahoriana izy satria lasa nosorana izy. Ny présence ny onction dia miainga ao amin'ny fanananao fahatsapana ny fisiany fanahy masina ao anatinao. Rehefa mietsika ny fanahy masina
commande ny tenin'Andriamanitra zay iainanao zanaky ny fanekenanao dia azo ampiasaina hanova zavatra. Dia hitanareo io herin'ny fiainanao avy io zany le herin'ny fiainana mandrakizay miasa ao anatin'ny olona. Mahavita zavatra izy io mihoatra noho ny zavatra inon'ny olona zay mamaritra ny zavatra azon'ny olona heverina na irina. Hitanareo sekoly ny finoana mametraka tonga avy aminao rak'izay irinao. Inona le fanirinao? Niveau amin'ny fatakaranao. Dia le niveau amin'ny fatakaranao valiana matao hoe mivaly ny fanirinao amaritra ny dingana isy ianao ara-pinoana. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra sokafa kokoa ny ao anatin'ny rozy izy Paoly. Fa io hery io tsy hoe eo ambany komandon'ny finoanao fotsiny, fa afaka manao zavatra mihoatra noho izay azonao irina amaritra ny finoanao na heverina. Ahoana ny tonga n'izay herin'ny fiainanao avy izay setrasetra be eo amin'ny fiainantsika. Ny kristianina zany amin'izao fotoana izao miketrika ao an-dakozia zay omena ny olona ny ivelany. Ao ve tsika? Satria misantatra meloha amin'ny fotoana anehoana an'le vokatra any an-danitra zany tsika le zavatra atao hoe fagaka ny eto ambony tany fiainana any an-danitra. Zay nasehon'i Jesosy rehetra teto zany. Any an-danitra zany anao rehefa any am-paradisa ka mety misy rano any dia mandeha ny ambony rano ianao. Satria Jesosy nanao zany teto tany. Reo fanasitrana rehetrarehetra na hitsin'i Jesosy dia maneho sy mahamela marika le fiainana ho avy. Io le fiainana ho avy. Dia io le herin'ny fiainana ho avy zay santarinao ara-panandramana eto tany, satria fotoana fohy ny eto tany. Nefa io fotoana fohy io nampanandramana anao ny herin'ny fiainana ho avy. Zany hoe ny olona ho any an-danitra dia tsy maintsy hotrony ny eto tany. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe indra ombanao mandrakariva. Ny fiainanao zany tsy mandeha rery-tsony, fa ianao maraina tandro hariva alina misy Andriamanitra miaraka aminao. Dia anao mila mifankahita amin'ny fanohanan'Andriamanitra. Dia rehefa mifankahita amin'ny fanohanan'Andriamanitra ny olona dia manomboka ny zavatra anankiray soron'Andriamanitra ao anatin'ny olona tahotra. Manomboka taloha ianao vao maheno tenin'ny dokotera hoe ianao tsy ela velona fa misy problème ohatr'izao. Isorina aloha fa misy ny fanairana iny mba tonga anao hifantoka amin'Andriamanitra bebe kokoa, mba hatratraran'Andriamanitra anao eto amin'ny sekoly fanasitranana ahalalanao fa tsy hahafaty ianao io. Dia rehefa fantatra eo izy hoe ay ve le herin'ny fiainanao avy mahavita manao zavatra mihoatra noho izay azoko heverina. Zany hoe afaka mihoatra noho ny limitin'ny dokotera sy ny mpitsabo sy ny olona manam-pahalalana eto ambonin'ny tany ny fahifan'ilay bary sy nahary ianao amin'ny alalan'ny fanetsehany ny heriny ao anatinao andrava zay tokony rehetra tsy vitan'izaniza fa izy rery ny mahavita azy. Amen sa tsy amen. Zay mahatonga antsika courage, satria ny antony fifaliantsika fantatsika fa tsy reritsika, manana an'le mihoatra sy mahefa ny zavatra reritsika miaraka amintsika andro hamanala. Tena halleluja. Tsy salasalako arak'izany, fa raha tiatsika iny andresa eo anaty ady efa resin'i Jesosy. Halleluja. Tiatsika ny azo aina io herin'ny fiainanao avy io, fiainana mandrakizay ao anatinao io, zay nampandresanao ao anaty ady rehetra ary mahay manao zavatra mihoatra noho izay azonao angatana severina io. Dia zao ny zavatra angatan'Andriamanitra aminao aza mifantoka amin'le fanasitranana aretina tsy ahistranana. Netreto amin'ny fomba orany afaka anao za miasa saina amin'izany. Fandana manome zay zavatra mpahazo aina azy mba hahafan'le hery ho active atonga azy sampotra noho zay zavatra efa mihoatra noho limitinao ho tonga fahagagana azonao iainana. Inona ke le tadiaviny? Ny enao fitiavana. Aza misahirana mitady zay zavatra. Ny problème antsika dia tavintsika elina daholo ny andraikitr'Andriamanitra. Rehefa tia ianao dia tsy nisaina ho isan'ny olona be fanahina ntsony. Rehefa tia ianao dia miankina amin'Andriamanitra tanteraka. Ny fatokianao n'Andriamanitra dia azo faritana amin'ny fatra ametranao azy eo amin'ny fiainana, ny lehibe ny fitiavanao azy. Meno avenareo. Halleluja. Ka eto raha miteny ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo hoe tsisy fiainana mandrakizay mitafatoetra ao mpamon'olona na hoe zay tezitra amin'ny rahalahy na mipakahala. Dia zao tehiteny izy hoe miseho ao anatinao fa misy io fiainana io, fa zao tsy mihetsika io fiainana io miasa raha tsy tanteraka ny fijoroanao ampitiavana. Dia raha jerentsika tsara araka izany tsy miankina amin'ny ady atrehantsika ny fandresena, fa toe-po hoentina miatrikady no hamaritra ny fandresenao. Dia fetsy be ny devoly azoniny ao anaty aizina ny fonao mba tsy ho active le fiainana ao anatinao. Trangia
ny fikanantitra satana. Misy zavatra zany andaninao fotoana mahatonga an'le izy tsy ho activé. Avy aloha ny heriko Bernard. Okenao adio fo Martine. Avotsorony eo atokantranonao. Aza misakelika an'izan'izy zany manana fitiavana azy zarainy. Ny fahafenon'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia mahatonga ny olona tsy afaka andray zavatra eny ivelany akoatr'izay zavatra efa mitobaka ao anatiny. Rehefa tanteraka ao anatinao ny révélation fitiavana dia azo fenon'Andriamanitra ianao. Ny révélation fitiavana tanteraka ao anatinao fa tsy ho fantatrao fotsiny. Tsy ho fantatrao le tsy sekoly zaraina le izy. Fa iainana le izy. Rehefa feno Andriamanitra ianao tsy afaka mandray fahakalana. Hitanareo Saoly, rehefa nandeha Saoly dia nandrabiraby azy daholo ny olona. Io koa ve dia mahavita ny Israely zany ny tena nentim-panjaka. Fa ozy izy ny Baiboly ary Saoly dia tonga toy ny narenina. Fa manizy ny tonga toy ny narenina feno Andriamanitra izy. Midikany hoe olona feno Andriamanitra tsy afaka mandray fahakalana. Zay feo tsy tokony ho tafiditra tsy tafiditra tao anatiny satria matoa zay mbola tafiditra le fahakalana ka tafotoana ianao misy une partie tsy nomenao an'Andriamanitra. Fa raha feno Andriamanitra inotrany Jesosy teo amin'ny azy fijaliana raha eo mamela ny elony fa tsy fatan'izay atao nefa mizozozozy ny lany voany amin'ny lefona ilay mpamonina tonatrana veriny indrotra zao. Ianao zany ilay karazan'olona mora kizitiny ireny vao kekery moka nefa mifanatren'Andriamanitra foana isaky mary kekery moka fotsiny dia miteny ratsy. Ny an'i Jesosy lefona efa miditra eo amin'ny lany voany mbola mamela ny elo. Teo izany hoe Jesosy zany ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra. Raha vao tsy ekenao ny aina amin'ny fahatanterahana dia tsy ho tafavoaka ianao ao amin'ny sekoly ny fiainana mandrakizay. Ovetsika mbola ao raha jerentsika tsara araka zany dia tsy miankina amin'ny ady atrehantsika ny fandresena fa ny toe-po mety amin'Andriamanitra zay manetsika an'io hery io ampandresy antsika anao zavatra mihoatra no zay inoantsika satria manaiky ho fenon'Andriamanitra tsika. Rehefa fenon'Andriamanitra ianao masinao tsy mijery zavatra ratsy tonga dia manana vision tsara. Sofinao tsy mihaino zava-poana tapinao ohatry ny mareniny io fa mihaino an'izy mihaino an'Andriamanitra. Misy zavatra mana fotoana tsy tafiditra ao anatinao mihitsy tsy tafiditra mihitsy aiza ho aiza amin'izany ary ahako ohatry ny mareniny ianao reny rehetrarehetra reny dia vokatry ny fahafenon'Andriamanitra mihetsika daholo ny fisiny reny. Amen. Tsy ianao zany le mpilelaleliny analakely na le mpitabataba any an-tsena fa le karazan'olona mora alamina. Ka ozy izy hoe mety ny ady tsara amin'izay. Wow, ainy amaritana an'le ady ho tsara dia ny fanomezanao alalana antsafidy hitoetra eo amin'ny fitiavana mba hampandresy ilay fiainanao anatinao hahatonga anao andresy mandrakariva. Amen. Raha zay tsika ny boky ny Efesana toko fahinandiny faharoambin'ny folo ohatra misy zavatra coïncidence le izy kanefa inoko fa tsy coïncidence fa zavatra tena misy lanjana. Efesana toko fahinandiny faharoambin'ny folo Timoty voalohany andiny fahinandiny faharoambin'ny folo Timoty voalohany toko fahinandiny faharoambin'ny folo Efesana toko fahinandiny faharoambin'ny folo samiady daholo samiady ozy izy tsika tsy mitolona amin'ny nofamandrafa mifanapahana skino ary mivalanareo ataovy an'izao Paoly io resaka ady io ady Timoty ndray miadiny ady tsara finoana dia izy toko farany rehefa manao rédaction ianao na manao hoe manao zavatra anankiray dia tsy maintsy any amin'ny faran'le frazy ataonao no amin'ny tiananao zay zavatra tianao atongavana ao anatin'izay zavatra tanysainao ray manontolo ao amin'le taratasy zay soratanao na ho an'ny directeur io na ho an'ny havana na ho an'ny fianakaviana na ny olona zay tena tianao andefasana azy dia any amin'ny farany eto koa nefa ny toko farany daholo le toko faheniny io na Efesiana na Timoty voalohany midika manantitrantitra ny apôstôly Paoly aza minéglige ady aza maivanina ny ady misy ny ady dia anisan'ny zavatra tena sarobidy
mila fantaritsika eo amin'ny sekoly ny fiainana. Ny antony ny fiainana dia misy ady foana, tsy kilalao ny fiainana, tsy toeram-pilalaovana sy natao avarim-barinanao ty tany ty. Ny fiainana tsy natao amin'ny malemy sy ino izy ty morakivy zany, fa ny fiainana dia natao ifantohana amin'Andriamanitra tompon'ny fiainana sy mpanome fiainana mandrakizay. Ady ny eto tany misy fanoherana eto na tiatsika na tsy tiatsika. Lany fotoana eo mpilalovana ianao rehefa tsy misaina ny fisiany io ady io, dia tandremo mety ho lasa karazan'olona ohatrany hoe midonaka fotsiny ianao dia lasa manarakonjany eny. Dia ny problème ao anatin'izay rehefa tsy mahatakatra ny fisiany io ady io ianao dia na ianao zay mpanome tsy ny hafa, na ianao zay ohatrany hoe lasa tafatoetra amin'ny position-ny olona hitserana. Ny fahatongavana sainao anatin'le ady dia manokatra ny ao anatin'ny sainao hianatra iady mba handresy mandrakariva miaraka amin'i Jesosy. Tsika tsy natao hiandry sy antehitra amin'izay vokatra tiany fanoherana atao, fa tsika natao hiandrandra'Andriamanitra satria ny fanoherana rehetra hita maso dia misy fototaram-panahy avokoa atao hoe devoly. Fa Andriamanitra nanome an' Jesosy ho vahaolana tamin'ny fandreseny ahafahanao misitraka an'izany maimaimpona amin'ny alalan'ny fahatongavanao saina fa mitondra ny fiainana ianao ka tokony hiaina ampitiavana. Aza miandry fanamorana avy amin'ny hafa zany, mijoroa ianao hianatra iady mba hahatonga anao olona goavana ao amin'ny sekoly ny fiainana. Mila fantatsika fa ny fiainana dia tsisy toerana ho an'ny resy fa tsy maintsy mpandresy. Matitoko 2:12 hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana. Zany rombahana zany tsy olona malefaka be fa olona gogoro. Amin'ny teny mazanga gogoro ny dikany hoe gogoro iny moa ohatrany hoe violent, olona faran'izay tena hoe rombahana ny dikany. Tsisy anjara ho an'ny tsipisisika zany fa pitazanao, tsisy toerana ho an'ny kanosy. Mila tonga mpandrombaka zasy ianao. Zay gaga be nijery ny Apokalipsy 3:15, Apokalipsy 3:12, ny 1:120, ny Apokalipsy 2:2, ny 1:7, ny 1:7, ny 1:4. Anetranao mamaky ny 2 sy ny 2 fa ny fariny Andriamanitra ny teny zay maharesy avelako hipetraka, zay maharesy avelako hinana, zay maharesy. Ty rehetrarehetra ty zany ho amin'ny fiangonana io ary isaky ny misy fiangonana anarin'Andriamanitra amina doctrine aloha le mitondra fandresena. Misy fampianarana ao ampitaina ao foto-jafo fampianarana no maneho an'le fandresena. Ny hoe mandresy sary tsika tsy hoe be finoana fa activer ny fitiavana le fanomezana amin'le fiainana ahavitana ahatonga anao hotronona ahita zavatra mihoatra noho izay azonao inoana sy azonao heverina. Ao ve tsika? Dia ohatsy izy mananatra zay maharesy no zany ny fandresena tsy azo faritana hoe mpanambola be ianao, tsy azo faritana amin'ny hoe ianao mety be hita maso ty vela amin'ny fiainanao, fa ny fandresena toetra le izy, toe-panahy le izy. Satria raha fananarana rehetrarehetra omeny tompo misy ary milaza hoe fa navita be ny fiangonana. Ianao mieritreritra hoe mpanan-karena be satria mety ny zavatra rehetra, fotsy Andriamanitra ianao ny orosomanitra indrindra. Zany hoe le zavatra heverin'ny olona fa mampahomby azy mifantrana eo anatren'Andriamanitra rehefa tsy mety ny toe-panahiny. Eto ny Apokalipsy tena miteny mihitsy hoe io fandresena io dia miainga amin'ny faneketsika. Zany so mizara toetra eto. Ary tsika mizara toetra isan'andro eto manetsika antsika amina le toe-panaraka an'Andriamanitra. Zay antoka ifankahitantsika aminy, zay antoka ahitantsika ny vokany, antoka anotrona an'Andriamanitra antsika. Dia zao betsaka amintsika ny ainiko mihitsy misy fotoana hoe tena hoe raha vao hiala any an-trano dia hoe andeha ho volosana indray. Alleluia. Kanefa izy raha rahanao tsara sakany sy andavany dia manomboka mehitanao ny tombontsoa betsaka aminareo ny antso anahy pastera ay za mihitsy nandra tena faly tena faly mifoky menao izy zany tenin'Andriamanitra zany kay ay le tenin'Andriamanitra zareny rehefa hiainanao dia misitaka enao amin'ny fiainanao. Andriamanitra tsy mba tsy marina zany, tsy azo lalaovintsika amina karazana fihetsepo modimody anaovantsika fihetsi be Andriamanitra mamita teny eo ianao fa Andriamanitra tsy azo anaovana an'izany. Mody rano fotsiny anao dia jereny akaiky dia izy rehefa avy eo dia manao anao inona dia ianao raha ohatra ianao zany ka manao an'izay fiteny dia fa ianareo kosa manao aho izy zay mandehana amin'ny fitiavana fotsiny. Halleluia.
Ny sekoly ny fitiavana ny révélation faratapony indrindra ato amin'ity fanjakana ity satria manondro an'Andriamanitra mivantana. Eto Jesosy no milaza fa izay taony amin'izay maharesy dia tsy mitovy amin'izay tsy maharesy. Ny apokalipsy dia mbola tantaran'ny mpandresy indray ny soratana farany ao. Matoa zany misy maharesy dia misy ady, ary matoa ny fiangonana ny voalaza eto dia ho anao mihitsy le ady ny fiangonan'i Jesosy. Ary mila fantatsika izao ny fiangonana dia toeram-panofanana anao ho mpandresy. Ty toerany ity dia toeram-panofanana anao ho mpandresy, tsy toerana fanaterana torimaso tsy ampenetrano eto. Fandraisana hery sy teny mampiarina anao ho mpandresy mandrakarivo. Ina moa lery hoe io ahery ao anaty tsy ho resy mandrakiza. Haleloia. Ianao zao za moa tsy mahay le toniny fa iny. Haleloia. No zany ianao zany vomafy raha hoe ento ianao anaty torimaso, satria misy zavatra mandalo eto apiditra anao any amin'ny toro fandresena fa tiany devolotsorenao le izy. Andriamanitra eto no miteny manomana anao ho isan'ny anankiray amin'ireo mpandresy tsara miaraka aminy. Hoy izy Jesosy hoe zay maharesy midika fa tsy misy toerana ho an'izay resy eto. Tsy resy zany ianao nidika ny matotonga eto. Haleloia. Tsy misy toerana ho an'izay lavolava, tsy mety mijoro ny dikan'io any an-danitra. Hoy izy ny Baiboly tsy maintsy tonga mahery aloha ny malemy. Joela 2:10 ho an'izay kely ery aoka izy ika hoe mahery ka ny Baiboly tsy mampirisika ny kely ery ho tonga kanosy na hoe hitoetra amin'ny toerana misy azy ihany. Tsy tiany hitoetra ao anatiny io betizy io foana ianao isan'andro. Ny fiangonana tsy toerana nampatambazana anao amin'ny fahadalana fa toeram-pananganana anao tafavoaka ho tonga vehivavy mahery sy lehilahy mahery eo amin'i Jesosy. Haleloia. Mazavy io tenin'i Jesosy io hoe mila tonga mpandresy ianao. Misy taona nijeren'ren'olona reny misy rangahy zay hoe tena mba nomena fahafisaovana kely fa taloha zany mba tia mijerijery boxe reny. Dia misy an'le mpanao boxe be reny bata médaille izy. Dia inona ny zavatra mba tiako nahafaly anany mba nijereko hoe ahoana nahazoana tsy teny mitarehany le izy fa tena hitanao le fandresena tena mahay be izy zany. Dia izy taminy mba ny fotoana azafady zavy eo mba mahafaka mijery kely ny tenanao, ny tananao sy ny etsetra. Jereko ny tanany olatra aty misy fa inona daholo reny. Dia zao nataony tsy azo tiry zany raha tsy nisy an'ireny tamin'izany moa zay zany mbola kely dia ry zareo ngeza fa amin'izao zany ngeza fa ry zareo kely. Haleloia. Zany hoe tsy mitsikitsiky mihitsy ny ny eo amin'ny dingana goavana rehetra ananan'ny olona mpitondra médaille dia tsy maintsy misy olatra eo amin'ny tenany maneho ny mampiady azy. Noho izany raha sendra ny anjera aza mitoetra eo fa mitsangana. Raha sendra naratra sy mercure dia toy izy ny lalana. Amen. Haleloia. Fa zao tsy toerana ho amin'ny fijanonana eo amin'izay nahalavona. Raha ianao mitodika mijery izay nianjeranao dia ho ariva eo ny andro. Tesitra ianao vato le namingana. Tsisy olona hoe niongotra ny ohany fa nandaka vato izy dia tesitra tamin'ilay vato izy mandra-parivany andro fa lasa izy mikarakara tena. Ary ny olona mandona vato dia jakony tsy nijeny tsara fa tsy hoe le vato no nitonantonana. Le vato efa teo foana fa ianao tsy nijery tsara. Sokafy ny visionao eo amin'ny teny. Haleloia. Tsaboy izay mety vita aloha dia toy izy ihany ny lalana. Ny vato tsy mihetsika eo, izay nandavo anao tsy mihetsika eo zany fa ianao afaka mandeha lavitra. Tsy maharetehaka tsara ho an'Andriamanitra. Amen. Haleloia. Tsika rehetra dia samy miatrikady avokoa. Ianao no mila mandroso fa tsy mihaino ny hafa ao anaty ady. Misy fotoana ianao mila mafy sofina satria ny teniny pitsikera, pitsikilo, pisokajy, mpanakivy.
anaisitra ny fahasahino fotsiny tsy androsany amin'ny objectif izy tsy hoe manota ny olona raha tsy manampy anao anaty ady ary aza mihevitra koa hoe tezitra amin'ny Andriamanitra raha tsy ampiany ianao aza manozona ny hafa antry zany ianao rehefa tsy manampy anao izy tsy hofirano foana ny manodidina anao maro ane ny maratra anaty amin'ny zavatra tsisy dikany tsy mifantoka tsara amin'ny anjara voatendry dia voavily ny devoly isaringotra amin'ny zavatra tsy tokony isarongotana ny sainy ady ny fiainana mila mahery ianao mandresy tsara ao anaty ady amin'izay ady rehetratrehanao mibanjana an' Jesosy hatramin'ny farany mila atsika antoka fa tany aloha tany a mety nanana fotoana ny olona afaka nanao izay azony natao satria miankina amin'ny fafany le izy fa misy fotoana mety kendy dia tsy afaka manao ninina raisiny andraikitreo mikisony lohalika asa tonga dia mitsaram-bolony fotsiny hoe raha tsy fanahy izy zahatininy sy netsetra sisisisisy tsy any amin'izanizy io fa ho amin'ny lanitra mampahita fitianao mila mitsorytsika indraindray tsika misy fotoana le toetra mihitsy ny mila amboariny dia taraiky eo amin'le toetritsika dia tsy mahita fitia amin'Andriamanitra fa raha voanao tsara toetra miramirana foana ny endrikao tsy zay moa le tena tamikainy raha tsara ny toetranao dia manina ny endrikao miramirana fa ny olona zany raha vao ratsy tare vao maraina ratsy toetra tsisy ilana azy vao maraina vao jerenao ny endro tokony misy zavatra tokony amboarina zay amen aza vela isy anovany ao anatinao zay zavatra trenao eo amin'ny fiainana teneno akaikinao raha isy ny andraikitrao hoe mila mijoro ianao hoe a miady ny ady tsara ny finoana mily tsika ao anatin'ireny fotoana mitady apiketriny ireny mivavaka ho an'ny olona dingana anankiray eo amin'ny sekolina miain'i Jesosy mora ny mitian'izay olona tianao mivavaka ho an'ny olona tiany zanakao zany moa mandoaly kipito mihitsy ianao satria fanandrify ny fitiavanareo samy ao amin'ny zanakao le centre fosy Jesosy tiava amin'ny fahavalonareo raha nao n'izy omeo aniny mbola tsy tena hoe fahavalo akory ara fa manao zavatra manafotoany indray mandeha manafotoany indray mandeha dia ozy Jesosy raha zay tianareo ihany any tianareo inona nataonareo mihoatra noho ny sasany za te handeha amin'le fomba mihoatra fa ianao mijanony eo foany raha noatra ao vetsika fa maninona ianao tsy manome an'le mihoatra mba hafahako misetra mihoatra miaraka aminao satria le fatra ny fitiavana no amaritra ny fatra ny fankasitrahana fanotronana andresantsika toriny eto foana ty fanotronana ty fa raha tsy misy mihoatra dia mijanony eo raha noatra meo le mihoatra jereo masonokaiky no manany ianao fa diovam-po manana foantrany hafa hoe a ianao manana dia mizara fa le tena nananao rehetra hoe zay eo ampelantananao mbola afaka omenao dia anao tsy misy jereo masy vitanao ve zany ny kahietrany moa tonga dia tsy tafajanony eto raha vao zay misy zavatra nefa tsy maintsy ianarana tsy afaka tonga any amin'le sekoly mihitsy ianao ny université raha tsy afaka ao amin'le toe-po mbola any amin'ny école primaire tsy afaka kaza mitsiriritry fa ny olona natao tsiritina tsy any amin'le vokatry hitanymasina hoe efa tsy any amin'le vokatry hitanymasina tsony fon'le olona fon'le olona efa any amin'ny sekoly ahafahany mihoatra eo amin'le dingana hitsiritanao azy toe-po tsiritina ozy izy Paoly misarika masina raha sady mijery miracle loatra ty amiko fa manahafa tahaka ny anahafako an' Jesosy ao amin'ny sekoly mifanafana an' Jesosy tsy ny zavatra ataony fa ny asa ataony iny azonao atao mpinoana fa ny anahafana an' Jesosy le tena asa ny anahafanao mitoetrany natonga an' Jesosy tena grossiste na fahagagana satria nanaiky ny kapohana mpitiavana izy ianao hoe mavita mitondra ny adiny ny hafa mambavaka
saneso azy raha misy fahavoazana satria efa halanao ely izy. Ary io le nitenenina tamin'ny sabotsy, mibebary kristianina no akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Raha misy olona anao zavatra tsy mety taminao ka misy fahavoazana izy, azy ianao mirahira hoe nataony ihany natonga an'io. Dia faly ve ianao fa vokatry ny nataonao natonga an'io? Fa maniza zany mahatonga anao miteny zany. Mitsika ianao satria nahoana misy zavatra tsy nahafaly ianao dia hoe raha tsy nanao an'izao dia tsy natra dia mampalahelo eo vavana fa ny anatin'ny fony any mitsinjaka mpamosavy évangélika. Firy taona ny ianonao tenin'Andriamanitra eto, nefa renao mihitsy ny hoe ianao mandray zavatra mizavatra tianao andraisana azy. Misy fotoantsika indraindray mila manam-pahendrena nareo lehilahy sy vehivavy. Tsy rehefa taitra ianao dia hoentinao any amin'ny fataherinao daholo ny olona maniditsidina. Ny fampianarana ny fatahorana an'Andriamanitra tsy mipetraka intsony fa ny fatahorana anao betsaka. Averina toetra ilay izy. Manana fahatsara-panahy, manana fahalemem-panahy. Za tsara fanahy sy malemy-fanahy pastera, fa tsy toy izao fotsiny rehefa mifanatren'Andriamanitra ihany. Fa rehefa mivoaka eo any amin'ny birao, any an-trano any, vivable. Tsy laitra ny miaina miaraka aminao. Vao miditry ny trano fotsiny sao tonga dia tsenin'ain-draloso eo am-bavahady. Anay ianao androany. Oko voafafa daholo ireny teny, tsisy fanotronana izany eto. Tsika 20 taona niaraka fa atao jobiliko. Androany ianao ny voafoy eto. Rangirangitiny amin'ny zavatra tsisy dika ianao, miakatrakatafo. Mamono olona, rehefa makaly olona, tsy active ilay fiainana. Tsy ianao zany teneniko zany. Fa le olona any ambadika any. Misy devoly manohitra foana amin'ny zavatra rehetra. Mila miaro ny fonao ianao. Ao anatin'ny ady. Ny fandresena miafina amin'ny toe-ponao. Paoly teteny amin'ny Timoty hoe maro ny ady hatrehana Timoty fa tsy ny ady rehetra ny tokony hadivanao. Tsy ny ady rehetra ny tokony maheo anao. Tia koa mila tena ananantsika tsara alohan'ny hamaranana. Betsaka miditra amin'ny ady tsy tokony hidirany. Misy ady ratsy ry Timoty fa hozy izy Paoly misafidiana ny ady tsara. Misy ady mandany fotoana fotsiny. Tsy mila miditra ao akory ianao. Inutile le tsy zavatra tsy zavatra tokony ilanao, tsy zavatra ilana an'ilay izy. Mandany angovo amin'ny tsy misy dikany. Ohatra adiny resisikrena zao tsy tokony hidiranao. Ohatra zany atreo aloha ny andavanandro ohatra zavatra tsotra fotsiny vavaka ianao dia mangataka amin'Andriamanitra hoe asio filaminan'Andriamanitra raha mbola sitraka ao. Amen. Fa ianao tokony hafantatra hoe misy teny momba an'io ao anaty Baiboly. Dia ianao zany isaky misy zavatra mitranga ao amin'ny Baiboly ianao miditra fa tsy hoe akahalamiza Vladimir Poutine sy ny karazany tezitra aminy ianao sy ny sisa zay taony ihany anazy. Misy ady tsy tokony hidiranao. Ohatra ianao pro-aniana dia ianona pro-aniana tsy fantatro akory ianona namananina riary makasy fa dia zao resaka intéresse zao tontolo zao nidiranao anatin'ilay ady miditsakafo iazy amin'ny tsy tokony ho ale rehefa avy eo mandoto fo amin'ny tsy tokony tonga tampoka Jesosy ianao nefa ny arivo fotoana ery ianao midikina hoe tsy ekeko kosa ianao mieritreritra hoe fitiavana ny hafa mahatonga no mijoro anohatra nefa tsy fitiavan'Andriamanitra tsony nidiranao anatin'ilay izy. Ary Andriamanitra tsy te hitanao dia rehefa manontany amin'izay Andriamanitra hoe araiza tsy te taonana dia jerena ary amin'ny ady tsy tokony hisy anao ny andananao satria safidinao ny nandeha tany. Natao maty amin'ny tsy amin'ny napahamy zany. Ianao zany rangitin'ny olona dia eti-po be dia ianao ve eti-po hiala eo amin'ilay toerana ty alova ataoko mahita ny anarako mihitsy saranga partant. Tsisy hidiranao akory ny zanako amin'io mbola kely adinonao. Vao tiftifitra ry ambadika ery amin'tsisy dikany fotsiny ianao rehefa avy eo ny olona anao ny ataony ihany dia ianao aiza. Ady tsy tokony hidirany reny. Tsisy vokana anao ilay izy. Misy dikany Davida matoa miteny hoe aloha ny hidirako amin'ity ady ity inona moa ny azo rehefa mandresa ny Filistiny atsehara. Zany olona misainy zany. Miditra ao anaty ady miaraka amin'ny esprit fahatsilopana. Fa tsy hoe manarabasy dia zarako fotsiny nareo dia andana ataovy azy ataonareo indrindra dia ho an'izany izy ho amin'ny tombontsoako. Misy olona eto androany maraina zavatra misokatsokatra be mihitsy. Aza miditra
raha tsy amin'ny ady misy fampandrosoana ny fiainam-pananao ny ady rehetra sy ny fanoena rehetra hampandroso anao daholo reo ady mitondra anao akala olona andoto fo kanefa tsy tokony misy idiranao akory dia azy idirana anankiray faharoa raha voady koa no mahatonga anao akala olona misy feo tokony enonao mana discernement ianao mieno hoe miona amin'le olona ianao voavy miona amin'le olona tonga dia vinitra tezitra tamin'olona anankiray mitondra ny fanahany ianao zay zany hoe zay nananina no nomeny anao fa rehefa mba miresaka amin'ny olona le olona afaka tonga anao hitsotra amelaheloka ny afy reny resahany satria hanampy anao izy zay amen miady tsy tokony hatrenao fa Andriamanitra miady ny adinao rehefa reto ny zavatra mitranga rehefa avelanao a tsy akasika anao ny zavatra mitranga ao anaty fanenjehana miaino anatin'ny fahamarinana ianao tenenao mihitsy hoe manompo an'Andriamanitra tsara nefa enjehana dia mitsikifa aza miezaky ny manamarina tenany amin'ny FB rehefa tenenana ratsy na nefa manao marina ianao dia avy alao hoany zay hoany ny teny ratsy ny fanaratsiana hoentina hanoerana anao a ny mampitonga an'Andriamanitra ijoro hiady ny adinao misy ady zany tsy tokony ianao manohatra na ianao ary victime ny fahanginanao amin'ny tsirariny atonga ny hafa zay manao tsinitsinina anao tsy maintsy erabanao eny am-bavahady a ry Mordekay amen ohatra rehefa mandroso ao amin'ny ady tsara ianao dia lalana zany ampitombo anao ho any midinga ny fahalehibiazana ahoana le izy misy ady misintona anao hiakatra ary misy ady misintona anao hidina nareo ve nahita hoe tigre nandresy saka dia nisy tekasorakoraka be normal satria kely le saka fa raha vao manomboka mandresy tigre le saka voaka gazety ary atahorana tena hoe misy vétérinaire spécial mihitsy tsabo azy amin'izay ratra rehetra satria samba ny saka nandresy tigre ty saka ty dia mahery fo ary tokony ho tarafin'ny olona rehetrarehetra any mba nijery documentaire kely zay tany amin'ny faritra Ekosy tany Eropa tany amin'ny sisisy tany any asindry zareo toerana mihitsy ny eo amin'ny sarin'le alika zay fidèle tamin'ny maître ny mandra-pahafatiny dia nalain'ny olona mihitsy hoe ty alika ty ny tena manambara ny fidélité ny alika rehetra manery amin'ny tany dia nasiana soratra dia gaga be nijery an'le dia le olona rehetra tonga eo mikasika an'le lasa fanompontsampy kasena ny tongotry le alika hoe mahatoky maka ositry ny fahatokiana any amin'ny alika azonareo fipetraka le izy zay naratsy an'le izy ny tiako tenenina zany dia tsotra raha vao misy zavatra hoe tsy mitovy amin'ny rehetra tonga dia malaza be maneran-tany fantatrao ny antony hoady ohatrany goavana lalovanao io ao ambadika io misy victoire goavana anomezana voninahitra an'Andriamanitra amen tsy mahareteka ao an'Andriamanitra zany nany natonga ny Davida nalaza tampoka satria raha matin'ny Goliaty izy normal fa kely fa le exploit ao ambadiky ny fandresen'ny Davida ny Goliaty mihitsy Saul na faderivorivo Davida lalina dia ino nampialina ny Saul ndray rehefa avy eo satria tsy zaza raha tonga hoe samy adiny 17 ans le izy normal fa 17 ans nampiasain'Andriamanitra nandresy andrarezina solona tena faran'izay zatrady ary netiny Davida mihitsy ny lohan'ny Goliaty naleviny tao Golgota fa atatrao zay tantara zay amen proof fa ao ambadiky reny le exploit manomboka androany fatao tsara amin'ny afo ny fitiavana aza velo votsitra le fahafahan'ny fiainana mandrakizay azo aina ao anatinao aza manivaka miala amin'ny planin'Andriamanitra zany mijoroa tsara fa manoatra anao mimpandresy ianao tanareo zay zao le ady manandratra anao fa misy ady mampietry ianao ianao zanak'Andriamanitra tsy tokony ady etsena tsony ny olona ambony tsy miezaky ny anambony tena fa mavita misintona ny ambany ho tonga any amin'ny ambony misy azy zay no mahatonga le toetrana fanambony tena misy eo anatin'ny olona ohatrany ambition ohatrany avinavina tete songadiny zany aretina marary ianao ry tokony hositra andreto ny sekoly androany zay toetra zay mila miala satria ny fahamboniana tsy zavatra irina fa toerana metrahan'Andriamanitra vokatry ny fahafenony le fahendrena ao anatinao dia honenan'ny olona zay manao adaladala ianao fa manina ry izy manao an'izany raha tsy tokony atao zany tompo mamindra fo aminy fa tsy fantan'izay ataony hitanareo fambonian'i Jesosy ny amin'ny azy fijaliana zany ny mpanjaka na mangiry firy ary
tsy mamotsitra ny mahizy azy idiny rehefarehefa mitany zany fa ny toetsaina mpanjaka mametraka foana ny asy ny voninahitry ny mahampanjaka azy eo amin'ny toerana tandrify tokony mendrika an'izay azonao fa tiako tenena ianao zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka ny dadanao Jesosy avy any Nazareta no anarana noho izany aza midina ny amin'ny ady hafa barakanao fa ny ady rehetra sy fanoerina rehetra lala ny isan'ny ratanao tsy mahareteka ho an'Andriamanitra ny fanekenao hidina ny amin'ny ady tsy tokony hitananao dia mampihitra anao zany fa tsy manandratra anao fa ny fahitanao amin'Andriamanitra anatin'ny ady goavana zay atrenao dia apakatra anao zany fa tsy ampidina anao dikan'izay mandreseny tenanao isan'andro atao vitan'Andriamanitra ny fitoeran'ny sitrapony ao anatinao ampifandry fiotsara amin'ny volontén'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay ataonao dia hitako zay vavolombelonao tsy hitranga zany tena miandro mihitsy na izy indray miakatra manaraka amen fa tonga dia mitranga ho azy io raha le io inao njoro vavolombelona tamin'le toepokotro sao tena zany pasteur tena mafy zany ngamba hitanareo ny tamin'ny sekoly ngamba dadatoy hery izy zay joro vavolombelona izy nisy ady tao amin'ny asany fa saika tsy namela mihitsy izy fa ndeha hitory dia rehefa tonga tao dia hoe vitsory dia nanaraka izy tsy nanaraka dia mifampijery zareo perte zany sika fozy Andriamanitra perte kely ianao fa tsy perte be zany vao manakeo fotsiny fonao tonga dia mikasok'olona nonotra an'izay zavatra rehetra very teo ny atsy tonga dia voriana amin'ny fitaovana ny vola hoety miainga sy ny rehetrarehetra dia nidika an'izay ny tena marina ny aminao mihitsy nozy izy Andriamanitra tiako mpamatsy ianao fa le fonao fotsiny afahako manevaka manodrona anao anao zavatra tsy takatry ny saina amin'ny fiainanao io fo io iady tanao Andriamanitra alleluia izy ampandresy tonga eto androany sotra ndreny tanina mitsangany reny mandresy ny tena nisan'andro tsy mahareteka alleluia alleluia enao moa mora lahatra kely amen rehefa miteny Andriamanitra zanako zao nolazaiko anao fitiavana mandrakizay ny tiavako anao za tena variana ndraindray nijery an'Andriamanitra misy taona mivavaka hitanao zany le tamin'ity Andriamanitra hitanao tao le zany le tao dia za zany efa matahotra be eo ana tamin'i Jesosy tena tiako daholo ny helikako rehetrarehetra dia nitomany tena nitomany natahotra hoe mpanjaka be voninahitra sy masina be ny dia zao no nataony amin'ny fahamasinana taiza moa nisy an'izany aroviana tsy hitan'izany ve ho le izy fatan'le izy fahadinon'le izy rehefa navelan'le izy zany ka fo mpamelahy keliko fa raha ho an-trano mbola misy an'izao teny zao nale tamin'ny telo taona ny nataonao ny tsy zaka teza moritsika miakatra any amin'le lalana avy tian'Andriamanitra hitondrana mirehefarehefa le toe-po tsy tena misokatra misitrapon'Andriamanitra tsangany amin'ny toerana misy anao fofany amin'ny lanitra ny tananao dia tenenao Andriamanitra manoatra no mimpandresy Andriamanitra manome voninahitra anao misaotra ny amin'ny teninao androany maraina misaotra ny amin'ny fahasoavanao androany maraina manaitra mampijoro mampandeha mandrakariva misitraponao sy ny teninao manome voninahitra anao satria ianao le Andriamanitra miasa mahery eo amin'ny fiainako voninahitra ny eo anao rery mandrakizay saotra tompo fa tia ahy ianao saotra tompo fa mpamindra fo amiko ianao saotra tompo fa mpanasitrana ianao ninonina toe-po maratra rehetra tonga eto sitranon'Andriamanitra zany reo fotsy mety tafatoetra miendrika ny fitiavana takian'Andriamanitra ongotan'Andriamanitra ao anatinao zay tsy namboleny rehetra tononoko androany maraina fa tsy ahatafatoetra eo amin'ny fiainanao tsony reo karazan-javatra vesatra adi-tsaina aretina rofy reo karazan-javatra maro mety atao hoe olana eo amin'ny fiainanao aretina eo amin'ny fiainanao iaisotro zany androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy ahita fity manokana eo anatren'Andriamanitra ianao ho aktiven'Andriamanitra ny fiainana eo anatinao na ianao aragaga ahitany voninahiny raha iso zany amin'ny anaran'i Jesosy mandihana dia miverena miaraka amin'ny fijonona vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy amen vetivety tsika anao fanatitra eo anatrehan'ny tompo ozy ny tompo hoe aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ny fanatitra ahafahantsika koa manatanteraka ny asan'Andriamanitra mino fa ianao dia olona pakasitraka sy mpanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny lafim-piainanao ray manontolo ny vaovaontsika rapitso sekoly mpamahan'olana eto ijerytsika topika anankiray rapitso
amin'ny toetra sy fitiavana io ihany tena nysisika kely mihitsy ny tompo ao anatin'le izy fa zay a inoko fa tsy ahatonga no tafapetraka eo amin'ny sezy io le izy fa tena iteny amin'izay ianao hoe tapa-kevitra androana aloha rehefa tapa-kevitra fa raha-pitsy ianao vao mba ho tapa-kevitra bebe kokoa amen sa tsy amen satria iresaka kely tsika amina karazana sujet anankiray a ampandroso anao a ao anatin'ny fanompona tanteraka irehetra ho n'Andriamanitra hitanareo misy zavatra indraindray mbola mila lokalizenao hoe aiza moa le marary azonareo ve tiako itenenina tokony hositranina fa misy zavatra vokatry ny fahafantaranao fahatakarana anankiray tsy tsaroanao tsony ny fisiny eo amin'ny fiainanao fa tonga dia na ianao ragaga hoe aiza izy teo tahina zao nisy fivitosana teo amin'ny kibony dia nandray n'le teny hoe mariany an'Andriamanitra fa misy fivitosana eto ny esorony zao izy tsy teo fanatren'Andriamanitra fa tany ampandriana tany an-trano jerena ay tokoa kay misy efa dina jerena le izy tsy hitatsony hoe taiza misy an'le misy zavatra zany afaka hongotanao anatin'ny vatanao tsy voatery oetreretin'ny sainao fa aza vely ifantokany fotsiny ao anatinao fa manao opération Andriamanitra androany maraina zao anivaka Andriamanitra amin'ny fanotronany raha marina fa tian'Andriamanitra ny fampianarana zany ary avy amin'Andriamanitra ny fampianarana zany ary tian'Andriamanitra ny ovanao toetra ny anananao fitiavana hietsika amin'ny fomba tsy ao anatin'ny kajinao Andriamanitra anotrina anao izy okitiany zay tsy azony dokotera kitiana androany maraina mahafantatra hoe zavatra delika tsy azony dokotera kitiana ny any amin'ny fonao any zao tsy azony dokotera kitiana hoy izy ny baiboly za mpandinika ny fosy mpamantatra ny vo ny ray anao koa ohatr' zany ny ray rehefa tsy mihetsika etsony a dia maty ao anatin'ny vatan'ny olona na velona ary izy zay mahatonga le tsy maintsy soloana ny Indonezia na tsy fantatra izany fanaovana azy fa hita amin'ny shoprite aloha misy olona afaka velomina ny rayany ary zay mararirary ray rehetrarehetra eto androany maraina matoa zay voatonony eto vitany amin'io zay mararirary foko Andriamanitra mpandinika ny fosy mpamantatra ny vo sitrana koa ianao lalan-dratsy mikorina rehetra mikorina tsara daholo halleloia io le tension io tension tsy mahazo miditra eto ianao ry tension halleloia afaka amin'ny anarany Jesosy halleloia aza mieritreritra hoe karazan'olona misy tension zay matonona teraka indray an tsy karazan'olona ohatr'izay amen sa tsy amen ianao le karazan'olona salama fa tsy marary ny fihevinao dia mamaritra ny toerana misy ianao avy ireny zao manana fiainana Jesosy Kristy atao anatiko ny fanan'Andriamanitra atao anatiko za be fitiavana feno Andriamanitra ty sofiko ty tsy mandray fosafosa tsy miditra ato zay miditra eto hoe zay reny eto tsy miditra ato rehefa tsy mampandroso ny fiainam-panahiko satria feno Andriamanitra ny sofiko tonga ohatry ny marenina rehefa zavatra tsy tokony henoko ka nimba ny fiainam-panahiko fa tonga mare be mihitsy rehefa zavatra ampandroso ka mpijoro ao sitrapon'Andriamanitra ianao zany olony zany tsangana raisiny tsodrany hitanareo ane Jehovah ka iaronareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zareo mpitsikitsikina ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao fahasoavan'Andriamanitra maty izao jereo rehefa ohatra ka manao kasibosy tsy hitany zareo le mitsika dia mataotreo matsy ho tahitompo daholo tsika rehetra